Miarabanao indray tratra izao andro fahaefatra ny amin'ny folo androm-bavaka iarahantsika izao. Ny ladinika ho resantsika androany dia ny vavaka. Ataontsika fonteniny hoe ny finoana izay tsy azom-baliny. Rehefa maninona izasy ianao no tsy mahazo valiny. Rehefa maninona izasy ianao no toa mirorosaina ny amin'ny tsy hiainon'Andriamanitra. Hovalintsika amin'ny alalan'ny toko sy andininy ao amin'ny Isaia toko faha-efapolo andiny faraka amin'ny telopolo hoe fa izay miandry an'i Jehova dia handroso hery kosa. Mialohan'ny hamoboasana izay toko sy andininy sy izay ladinika ho jeren'androany izay dia manasanao mba hivavaka. Hivavaka isika. Ray malalo, tena tianay ianao satria matsiaro ho ampoka sy feno ny fitiavanao izahay. Matsiaro ho vontony ny fitahiana ny famindram-po sy ny fiantranao izahay. Androany izay dia hianatra ny amin'ny finoana, ny vavaka izay hazona valiny. Tefeo ny fonay, tefeo ny sainay, hahay anaiky ny taridalana, hahay anaiky ny sitraponao ny amin'ny vavaka rehetra izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Mba valio ny vavaka tonononay satria ny anaranao Kristy no anonanay izany vavaka izany. Amen. Fa izay miandry an'i Jehova dia handroso hery kosa. Tsy misy olombelona mankasitraka na mankafy miandry sy ampiandrasana angamba. Ary zasy ianao raha miandry eo amin'ny grand doctera dia tsy ndrin-daona. Raha miandry eny amin'ny seranam-piaramanidina nga dia tsy misy fitaintainana. Dia ny vavaka ataontsika ihany koa dia matetika tsy miaraka mivava ny valiny. Ny ao am-baiboly dia nanasongadina fa i Abrahama dia tsy maintsy niandry 520 taona vao nahazo valim-bavaka. Teo anilany teo niandry 40 taona mosesy vao niditra an-tsehatra Andriamanitra. Ary i Josefa tany amin'ny tany fanandevozana dia niandro taona maro aza vao niditra an-tsehatra Andriamanitra. Maha-kristianina dia mizaha toetra ny finoantsika, mizaha toetra ny faharetantsika Andriamanitra. Ary mahavahoaka ny faharetana, vahoaka ny fanantenanantsika dia tsy maintsy miandry ihany koa tsika vao mahazo valim-bavaka. Ao amin'ilay boky Afatra ho an'ny tanora, pejy 520 dia misy teny mivako toy izao hoe hovaliana ny vavaka rehetra atao amin'ny fo. Mety sy fanandrify amin'ny faniriantsika sy ny fotoana ilantsika azy, fa ho avy ny fotoana mamety azy araka ny mety indrindra. Ny vavaka tononona amin'ny fotoana mahirery sy trotraka antsika ao anaty fitsapana dia valian'Andriamanitra. Mety tsy araka an'izay andrasantsika nefa araka izay mahasoa mandrakariva no omen'Andriamanitra ny olony, ny vahoakany. Fepetra voalohany, ny famalian'Andriamanitra vavaka dia ny fanetrentena. Rehefa maneritrentsika ary mitondra izay lentsika eo anatrehany amin'ny fomba mazava sy manokana, ary koa miaiky fa miankina tanteraka amin'ny Andriamanitsika io ny mombantsika, ny momba ny tenantsika, dia omeny faharetana hahay hiandro valim-bavaka. Matetika no mandany izay rehetra nanana. Matetika no manaraka ny lalana izay heverina
fa ho fomba azo antoka avy valim-bavaka mety tso zay nefa no sitrapon'Andriamanitra hoa soanao dia ny antony reny fiandrasany reny dia mba hanehoana amiko sy aminao fa Andriamanitra no miasa ao amin'ny tontolo-kevitra ny vavaka. Raha toa mantsy ka mamaly avy hatrany Andriamanitra dia mety hihevitra ny tenako sy ny tenanao ho zavatra, mihevitra ny tenantsika ho manokana ny amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra isika. Dia izay izany no valiny hoe maninona no tsy maintsy miandry. Rehefa tsy mahita fomba azo heverina hamana zavatsarotra isika dia milaza teny iray Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 7:7. Rehefa ao anaty fahakiviana, ao anaty olana mandifotra isika dia miteny miresaka amintsika izy ao amin'ny Jeremia 7:7 manao hoe antsoy aho dia hovaliako ianao dia hanehoako zavatra lehibe sy sarom-pantarina izay tsy fantatrao. Raha tsy mamaly amin'ny fotoana hanantenantsika valiny kosa Andriamanitra, raha tsy amin'ny fotoana angatantsika Andriamanitra ny mamaly, dia indraindray tsika laim-panahy eritreretra hoe tsy mamaly mihitsy Andriamanitra. Zao nefa mamaly ny vavaka ataonao amin'ny fo tokoa Andriamanitra. Mamaly ny vavaka ataonao amin'ny fanetretena Andriamanitra. Ary ny valiteny avy amin'Andriamanitra, ny valiteny tsara indrindra azo antenaina ny amin'ny fiainana maha-kristianina. Antsonary ianao, antsonary izaho, mba halala ny fitiavan'Andriamanitra. Amela amaky andalatsoratra masina ao amin'ny Efesianina. Efesianina 3:7-7. Efesianina 3:7-7. Zao mivaka n'izany teny izany amin'ny anaran'i Kristy. Ary halala ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hanehoana aminareo ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Halala ny fitiavan'Andriamanitra, halala ny fitiavan'i Kristy mba halalantsika ny fahafenoany ny fitiavan'Andriamanitra. Arakaraka ny halalanao, arakaraka ny tokoinao ny fitaren'Andriamanitra sy ny fidirany an-tsehatra, dia arakarak'izay ihany koa no hahatsapanao ny fitiavany, hahatsapanao ny teny fikasany, hahatsapanao ny fomba fitariany ianao ho tonga eo amin'ny lalana izay ahasoa ny amin'ny toe-javatra izay heverinao ho sarotra indrindra lalovantsika io. Ny eo anilan'izay ny Isaia 9:27. Ny Isaia 9:27 dia manamafy fa ny olona matoky, ny olona mitoky ary tsy miovaova amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia arovany. Ny saina tsy miovaova dia arovanao amin'ny fiadanana tanteraka. Mitondra fiadanana, mitondra fitoniana eo amin'ny fiainana zanak'olombelona ny fitokiana sy ny fahatokiana an'Andriamanitra. Eo anilan'izay dia fantatr'Andriamanitra ny ho avy. Mihevitra anao izy, mihevitra ny hafa ihany koa, ary mety tsy ho androany ny valiny vavaka izay ataontsika, satria mihevitra valiny tsaratsara kokoa hoa soanao Andriamanitra. Na koa mety mbola tsy fotoana mety ny andraisantsika valim-bavaka, mety mbola tsy vonona ny amin'ny drafitr'Andriamanitra ianao, dia ny amin'ireny vavaka atao ireny koa mety valiteny hafa ankoatra ny andrasantsika mihitsy no atolotr'Andriamanitra, valiteny izay tsara kokoa,
valiteny izay mahasoa kokoa ary mety tsy nieritreretinao mihitsy aza ny valiny izay omen'Andriamanitra. Fa ny azo antoka dia hoe ny tsara indrindra, ny mahasoa indrindra. Ary avelany iseho reny toe-javatra eo amin'ny fiainanao reny, avelany hitranga mety hanatrarana, mety hanehoana ny sitrapony, hanatrarana ny tanjony ahasoanao, satria betsaka amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika no tsy takatsika. Tsy fantatsika mihitsy raha tsy rehefa ho tonga any an-danitra rahatray. Aokary ho tadiditsika fa ny nahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia tsy hoe hanome antsika fiainam-piadanana ary tsy eto ny fitsaharana, tsy eto ny fiadanana araka nambaran'i Kristy. Ny tenenin'i Kristy aza any amin'izao no 4:7 hoe eto amin'izao tontolo izao no ahitantsika fahoriana. Ary matetika no avelan'Andriamanitra hitranga eo amin'ny fiainanao ny toe-javatra sarotra mba ahafahany mampianatra anao lesona manan-danja sy ahafahany hampitombo anao hanananao toetra tsaratsara kokoa mba ahazonao famonjena. Ary ny Korintianina 2:4-7 dia milaza fa ny fahoriana maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra atanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Reny fahoriana heverina ho mavesatra amintsika ireny zany kay maivana raha oharina amin'ny fiadanana sy ny tsara indrindra omanin'Andriamanitra antsika ao ambadika ny valim-bavaka mahasoa. Arak'izany aza, amin'ity androany ity dia ampirisiany ianao mba hangataka amin'Andriamanitra, tsy hoe hanaisotra ireo zavatsarotra, tsy hoe hanamoramora ny fiainana, fa ampirisiany ianao mba hangataka azy, mba hanampy anao hitombo sy sintona lesona amin'ny alalan'ireny zavatra sarotra, amin'ny alalan'ireny vavaka toe heverina ho totsy mivaly ireny, satria tsy izay angatahantsika no mety ho ilaintsika indrindra. Ary ny valy nomen'Andriamanitra dia tsy izay hieritreretsika fa izay tena ilaina tokoa. Ampirisiana ianao androany mba hivavaka, mba hanomezan'Andriamanitra tsilontsaina sy fahazavantsaina hoe izay ilaintsika indrindra nomen'Andriamanitra. Ampirisiana koa ianao androany mba hivavaka, hitombony ny fitokinan'Andriamanitra ary amelanao azy hiasa eo amin'ny fiainanao, satria arakaraka ny hitokinao an'Andriamanitra sy amelanao azy hiasa eo amin'ny fiainanao no halalantsika azy misimisy kokoa sy tokisantsika aminy bebe kokoa. Amin'ity androany ity dia miantso anao Andriamanitra mba hivavaka aminy, hitady azy, hitady ny drafitra napetrany, hitady ny fitarihany, hikatsaka azy mialohany hitadiavana ny fanampiny. Rehefa izany dia hivavaka sika mba hametraka aminy mitebitebitsika rehetra mba hananantsika faharetana hahay hiandry azy. Hivavaka sika. Andriamanitro, fantatray fa izay miandry anao dia androso hery. Mety tsy tia miandry zahay, mety mitebiteby noho ny fiandrasany zahay, miangavy kosa ankehitriny Andriamanitro, mba hampianaro anay tahaka ny zaza miankina eo an-tsandrin'ny rainy ny hitokisanay aminao
ny amin'ny valim-bavaka. Omeo anay ny finoananao mba halalanay fa ianao ny tompony ampitsonay. Ianao no mitantana ny ampitsonay amin'ny sandronao mahery. Ampio zahay mba handeha amin'ny finoana fa tsy amin'ny fahitana. Andriamanitro, ampio zahay mba hatsiaro fa izay miandry anao dia handroso hery kosa. Ka ny amin'ny fotoana mahatrotraky ny fiainana anay, amin'ny fotoana mandratra ny fonay, amin'ny fotoana mahatorovana anay, reraka anay, dia ampio zahay mba hampitraka ny masonay, hibanjina ny lanitra sy hitoky amin'ny herinao. Ampianaro izay Andriamanitro mba hiantehitra aminao ka hahita ny herinao, hahatsapa ny teny fikasana izay atolotrao ho anay ary sitraka indrindra. Ny fahalemenay, ny tsy fahatanterahanay, ny fahakelezan'ny finoanay mba hitambatra ny herinao sy ny fahalebiazanao sy ny fahatanterahanao anie. Ireny fahalemeny rehetrareny. Ka ny aorianany androany, ny fisalasalana, ny firorosaina ao anatinay, ny amin'ny fahela, ny amin'ny tsy fanananay faharetana, ny amin'ny fiandrasana valim-bavaka. Andriamanitro, ampitomboy ny finoanay ahatoky anao. Ampio zahay hahatra amin'ny fiarana aminao ary tefeo zahay ahatoky ny sandrinao izay mitantana anay isam-potoana. Ny anaran'i Kristy no anonana ny vavaka. Amen.